dia mbola faly miaravantsika rehetra indray amenaran Jesosy izay manaraka an'ity fandahana natao iterana ity. Androany indray dia mbola hanao zava-baovao aminao indray Jesosy mangataka amin'ny fotoananao izy androany vetivety tsy tena hoe elaela vetivety fa mino fa raha hoe hiarideranay ianao amin'ny fonao rehetra dia hanao zava-baovao aminao Andriamanitra androany. Dia mialohan'ny zavatra rehetra dia tsara raha ohatra ny hoe apetratsika an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra mba tena izy mihitsiny ny anatrika anay eto dia anatrika anareo any an-tokantrano ihany koa. Daorintsika hivavaka. Ry iray masina tsara indrindra misaotra midera mankalaza ny anaranao izahay amin'izao fotoana nomenao izao ity zoma hariva ity satria raha tsy noho ny fiarovanao Jesosy dia tsy afaka ny anaraka izao fandaharana izao izahay tsy afaka ny hideranao izahay fa misaotra indrindra Andriamanitra ankehitriny tompo dia apetraka feno ampelantananao ny fiderana izay ho atolotray ny teny izay ho atolotray ihany koa Andriamanitra dia atolotra feno anatrianao aoka ianao Jesosy hitoetra aoka ny fiandriananao Jesosy tena hitoetra amin'ity fotoana androany ity ary aoka ianao Jesosy hiaro ny fony tsirairay avy hiaro ny fony tsirairay avy mba tena hatakatra izay tianao ambara Jesosy mba tena hanana fanetretena hiankoka eo anatrianao eo anoloan'ny fahatsaranao Andriamanitra mino izahay fa eto ianao mino izahay fa manasika anay ianao ary mino izahay fa andray zavatsoa avy any aminao amin'ity andro androany ity mankasitraka indrindra Jesosy menanao ny haja menanao ny tera voninahitra matraka izahay aleluia amen. Dia mialohan'ny tena hanomboantsika edera dia misy ten'Andriamanitra izay iangantsika dia ao amin'ny Salamo fa 7:50 dia ny andiny voalohany dia manao hoe mamindrafo amiko Andriamanitra fa ianao no alofan'ny fanahiko eny ao amin'ny aliky ny elatrao no hialofako mandra-palasa ny loza. Sambatra tokoa tsika satria manana ny elatra Jehova izay manalika atsika raha sendra orsika manalika atsika amin'ny ady sarotra dia ndao iraintsika izany elatra ny tsy to izany satria izany fiarovana tsara indrindra ho atsika.
eo aminao ihany ilanay eo aminao no iriry eo anilanao no tiako tompo matoky ao fa mialoka aminao ny tananao no manodidina anay tananao no manodidina retebiteby ny fo dia anginavoko itsahatra ambany lasao Misaja ambani elasha tompo matoky zahay matoky anao zahay amin'ny zavatra rehetra atrehanay Tumpo matoky ao mialoka aminao ny tananao no manodidina tebiteby ny fo retebiteby ny fo itsahatra zany rehefa eo amin'ny fanasianao anginavoko amen Misaja ambani elasha tompo matoky anao zahay Tumpo matoky ao mialoka aminao hitananao tananao no manodidina retebiteby ny fo dia anginavoko itsahatra ambany lasao itsahatra ambany lasao Misaja ambani elasha itsahatra ambany lasao Misaja ambani elasha amen afenao ambany elatrao zay Jesosy afeno ambani elacha finao antsandronao zay tompo fino amsanjina mae Jamanuzanga anaitafit Zianataucha faeuyana Jayo iyana
zavatra mahazo anay amin'izao fotoana izao. Ninina olana diavina dia hitsatra izany rehefa eo ambany lasao izahay. Zavatra diavinay dia rehefa eo ianao, rehefa eo ny tananao dia tsisy hampaninanay akory izany. Milaza foana izay na anaty miady sarotra na anaty olana mamay fa ianao ny tomponay, ianao ny Andriamanitray dia mbola hifaly aminao, hideranao foana izahay na oviana izany mety Jesosy. Raha manojana haraitafy Ulilaza fonza ai fa ianao tomponay. Ulilaza fatompiana. Zany Jesosy. Zany arak'izany hira rentsika teo zany dia tena hoe miaro antsika tokoa Andriamanitra raha sendra loza. Miaro antsika izy tsy ho azony loza fa kosa tsarovy fa miaro antsika koa izy ao anatin'ny loza, izany hoe afaka mandalo olana ny mpino kristianina. Raha mbola miaina eto an-tany ny olona dia tsy maintsy mandalo olana daholo, na ao amin'i Jesosy aza tsisy hoe tsy mandalo ady sarotra izany fa possible mihitsy ny zanak'Andriamanitra mandalo olana isan-karazany. Mety hoe olana habola, mety hoe olana hampasalamana, mety hoe ara-pitiavana na ara-pianakaviana sy ny sisa. Satria nahoana moa zany ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandalo olana ihany koa? Dia satria tafiditra teto an-tany ny fahoriana tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Dia nomena ny devoly zany ny tany. Ao amin'ny jaona voalohany toko 5:7 dia manao hoe fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Dia ao amin'ny Luka toko 4:1 koa nisan'ilay rehefa Jesosy nalainy devoly fanahy iny dia niteny ny devoly nanao hoe omeko anao izy izao fahefana rehetra izao ambanin'ny voninahiny, fahefana tolotra izany ka izay tiako no omeko azy. Izany hoe tafiditra teto amin'izao tontolo izao ny fahoriana.
tafiditra teto amin'izao tontolo izao ny olana ary eny tafiditra eto amin'izao tontolo izao hatramin'ny fahafatesana ary. Dia afaka sokatsika karazany efatra ireo fahoriana ireo. Izany hoe ny antony mahatonga ny fahoriana eo amintsika zanak'olombelona. Voalohany dia misy ny hoe olana vokatry ny nataonao. Ao Galatiana toko 4:9-7 dia manao hoe aza mety fitahana ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay ahafafin'ny olona no hojinjaina. Izany hoe rehefa manoka ny olona dia mibaby ny vokatry ny nataony. Dia ohatra lehibe amin'izay moa zany efa fantatsika ny tamin'ny Adama sy Eva satria zareo fototry ny olana teto ambony tany. Dia raha ohatra ny hoe tsy nankatoa an'Andriamanitra izy dia tonga teo aminazy ny ozona isan-karazany. Dia izay ny olana voalohany, mety hoe vokatry ny tsy fankatoavanao an'Andriamanitra mahatonga ny problema misy eo amin'ny fiainanao. Dia faharoany ny olana vokatry ny zavatra voajanahary eto an-tany. Arak'ilay voalaza teo hoe satria ty tany ty dia efa eo am-pelantanany devoly. Dia izany hoe possible be misy zavatra ratsy, possible be hoe misy zavatra ratsy zany manjoa. Ohatrany hoe andao hoe jerentsika vavaka manokatra baiboly ianao ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:7-4. Dia lavalava le tantara fa fitiniko kely amintsika fotsiny. Andeha hanao voyage ho an'ny Italie i Paoly sy ny ekipany izany. Dia tena ampovoan'ny lalana teny dia tratra ny rivo-doza izy zareo. Dia ohatrany hoe nanao avaria izany dia nanaraka ny onjan'ilay rano fotsiny satria efa tsy afaka mandeha amin'ny direction hoe piloté intsony izany ilay sambo fa nanaraka ny rindrin-drano fotsiny sisany. Kanefa mampahery dia izao hoe zareo nanao mission an'Andriamanitra dia au final zareo tonga tany amin'ny toerana tokony andehanany any. Fa tao anatin'izay tena feno olana be satria na ny canot de sauvetage ary efa naika tsy ho azo, efa naika maty mihitsy izany zareo rehetrarehetra. Dia kanefa tonga ihany zareo ny farany. Dia ohatr'izay koa tsika zanak'olombelona na zanak'Andriamanitra anao amin'i Jesosy dia possible mety hoe ho tojo aretana, mety hoe ho tojo anohanana na hoe famine zany, mety hoe ho tratra ny cyclone na misy hoe todradrano. Dia ohatran'io izao hoe misy ny valanaretina coronavirus dia tsy hoe exempté ny kristianina rehetra fa mety possible ao anatin'ny bateau anankiray daholo. Dia ohatr'izay koa misy ohatra anankiray amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 somary nampimehana moa izy ity fa tena zavatra possible misy dia eo antsika ny anaran'le rangahy. Dia nieny toriteny Paoly izy fa izy tany amin'ny étage no mipetraka. Tsy haiko hoe Paoly zany eo ambany eo dia izy tany ambony dia eo am-baravarakely. Dia rehefa nieno izy dia somary lavalava mbola toriteny ngambany dia restory izy dia nienjera avy any ambony varavarakely dia tonga dia teo ambony teo amin'ny tany dia maty. Fa avy eo izy novelomin'ny Paoly ihany. Izany hoe ny accident koa mety hoe possible mahazo antsika olombelona. Dia ny olana fahatelo dia ny olana vokatry ny fizahan-toetra. Amin'ny Hébreu toko 12 manomboka amin'ny 5 dia efa milaza an'izay fa raisitsika eo amin'ny 7 dia vaky-toy izao minaran'i Jesosy fa ny tsina no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo toy ny zanaka fa iza moa ny zanaka tsy ahitsy ny rainy fa raha tsy ahitsy tahaka ny tondrana azy rehetra ianareo dia zaza sary fa tsy zanaka. Izany hoe raha mbola zanak'Andriamanitra ianao dia possible be mandalo fanitsiana, possible be koa zahana ny toetranao. Be da be moa izany ny zavatra mety hoe amboarin'Andriamanitra ao anatintsika satria mibioantsika dia tena hoe ho tanteraka. Satria rehefa tanteraktsika izay vavaka mandova ny fanjakan'lanitra dia ao anatin'ny lalantsika kristianina dia manamboatra antsika ny tompo. Possible hoe mitoepo ny fianamboarina ao amin'ny Deutéronomie toko 7:2 misy ohatra amin'izay. Possible koa hoe mizaha toetra ny finoantsika izy
ao ampetera voaloto voalohany andiny fahenaka hatramy fafito misy an'izay. Mety ihany koa mizana toetra atsika izy hanana faharetana ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny faharoa misy an'izay. Dia na koa mety hoe analana fiavinavonanao, izany hoe mampianatra anao hanetry teny, mampianatra anao alemy fanahy ao amin'ny Koritiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny fafito misy an'izay. Dia possible koa nefany mety hoe perfectionnement amin'ny toetrantsika amin'ny maty kristianantsika no ataony Jesosy ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahafolo milaza an'izay. Dia mety zavatra be da be ao anaty baiboly feno ohatra maro, fa arakaraky ny olona zany mety hoe samy manana fisehoany. Mety hoe tsy haiko inona zavatra tediavin'Andriamanitra aminao dia ataony manaraka an'izay le olana. Ohatrany hoe tamin'ny Joba zao tian'Andriamanitra ho fantatry Joba hoe Andriamanitra souverain dia manao izay tiany amin'ny olona rehetrarehetra. Dia ohatr'izay le resaka fizahantsoetra efa tsy zoviana amintsika antsony. Dia ny karazana olana faefatra farany dia hoe olana vokatry ny fanenjehana. Ao amin'izao toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia manao hoe raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izao efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao ianareo, fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halany izao tontolo izao ianareo. Izany hoe raha ianao mijoro tsara, raha ianao an Jesosy tsara, tsy manao compromis dia tsy maintsy ho halan'izao tontolo izao, satria monde anankiroa samihafa ireo dia tsy maintsy fanehatra foana na tianao na tsy tianao. Dia Jesosy efa nanambary izy, efa nampitampy nisy tato anatin'ny teniny fa tsy maintsy mandalo fanenjehana daholo ny kristiana rehetrarehetra. Eto amintsika moa fanenjehana mbola tsy tena hoe mafy be ohatra ny any amin'ny firenena sasany. Ny any ivelany tena hoe tsy mahazo miditra fiangonana, tsy mahazo mamaky baiboly, fa dia mamaky baiboly dia dorana velona, zavatra ohatran'izany. Fa eto amintsika mbola tsy dia misy le izy. Isaorana ny tompo moa izay, fa nefany tsy maintsy hisy le izy ary amin'ny forma isan-karazany, tsy haiko hoe amin'ny karazany. Dia ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo koa mbola manamafy an'ilay izany hoe eny izay rehetra teo velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehiny. Izany hoe raha teo velona ara-panahy dia tsy maintsy mandalo olana ny ara-nofonao ihany koa. Dia be da be ny mandalo fanenjehana tao anaty baiboly dia mety amin'ny endrika maro ny mety hisehoana. Misy zao hoe ilaozan'ny olona izy, lasa izy rehetra hoe ny fazany izy manompo an'Andriamanitra dia ilaozan'ny olona mety hoe sakaizany, mety hoe namany. Ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo milaza an'izay olan'izay ohatr'izay. Dia mety koa hoe lasa tsy azon'ny olona ianao, ohatry hoe miteny zavatra ianao, lasa ohatry hoe incompris zany hoe lazain'ny olona hoe tiako ohatra miteniteny foana, tiako ohatra ny adaladala. Ao amin'ny Koritiana voalohany toko voalohany andiny faharaika amby roapolo no milaza an'izay. Dia na koa hoe tonga dia hoe alan'ny olona tsotra izao dia vonoin'ny olona satria hoe mivavaka. Koritiana faharoa toko faharaika ambin'ny folo andiny fahatelo amby roapolo milaza an'izay. Dia mety ihany koa hoe gadraina ianao tahaka ny Paoly sy Silasy izao dia nandalo figadrana. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefapolo milaza an'izay tantara rehetra izay. Dia na koa mety hoe very ny fanananao rehetrarehetra, tena hoe tsy haiko hoe ao amin'ny Hébreu toko fahafolo andiny efatra amby telopolo milaza an'izay. Dia mety afara amin'ny fahafatesana mihitsy ny azany, mety ohatran'ny Stefana zao tena hoe avy nitory izy dia nitoram-bato dia maty teo eo. Dia ao anatin'izay olana rehetra izay mety hoe mitovy ny fisehoany. Ohatra hoe zao raisitsika hoe tafio-drivotra, mety hoe tamin'ny le olana voalohany zao hoe vokatry ny nataony i Jona dia fantatritsika hoe tsy nankatoan'Andriamanitra izy nasaina nakany Nive dia tany amin'ny direction hafa mihitsy ny nalehany dia tany izy tratra ny tafio-drivotra.
dia amin'ny jona toko voalohany andy faharoa folo milaza an'izay tantara zay. Dia misy kajy faharoa indray i Paoly le efa nitantarantsika teo tao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito amby roapolo andy fahaefatra amby folo le zareo andehanao mission tany Italia dia tratrany tafio-drivotra satria eto an-tany izy dia possible hoe tratran'le tempête, tratrany tafio-drivotra. Dia ny skady fahatelo indray le mpianatra niaraka tamin'i Jesosy tao anaty sambo kely tratrany tafio-drivotra koa zareo, fa ny zareo indray fizahan-toetra mahazo anazy. Fizahan-toetra ijeren'i Jesosy hoe hatraiza ny fononareo satria rehefa nikalmen'i Jesosy zany le tafio-drivotra dia teo izy miteny hoe kely fonona testeny Jesosy zany hoe hatraiza ny fonona zareo. Dia possible mety hoe enao mandalo olana amin'izao dia manasanao hoe anjiny teny ianao hoe ina marina moa zany ny anton'ity volana ity, fa mampaheranao nefa ny hoe ninona karazany olana natony ahoana fisehony dia tena hoe ao amin'i Jesosy misy solution foana na sokajina ny olanao na ohatrany ahoana faharetana dia ao amin'i Jesosy misy solution foana. Tena hoe miavaka ny olona manana an'i Jesosy satria miavaka hafa mihitsy zany hoe mandalo olana miaraka amin'i Jesosy sy hoe mandalo olana tsy misy an'i Jesosy, satria raha eto an-tany tsy maintsy handalo olana foana dia hafa mihitsy ny hoe miaraka amin'i Jesosy. Dia be da be mihitsy ny teny fikasan'Andriamanitra milaza amintsika fa hoe hampandresantsika izy amin'ny ady na hamonjy antsika izy amin'ny fahoriana, tsy voatanisa ao anatin'io baiboly io. Raha ohatra hoe zao hoe vokatry ny fahotana nataonao no misy olana mahazo anao dia raha mibebaka ianao dia afaka mamelanao izy. Ao amin'ny jona voalohany toko faharoa andy voalohany dia miteny izy hoe anaka izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray izy hoe Jesosy Kristy ilay marina. Izany hoe raha manota ianao ka mibebaka dia afaka amarinina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha ohatra ny indray le olana faharoa, le olana voajanahary dia Jesosy efa niteny hoe miavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy. Izany hoe itsika manana an Jesosy dia manana ilay atao hoe protection divine. Izany hoe misy fiarovana hafa mihitsy zany eto amin'izao tontolo izao tsika dia afaka manana fiarovana tsy ananan'izao tontolo izao. Dia efa niteny koa izy hoe efa nomena antsika ny fahefana hanohitra ny mainka sy mena rano. Izany hoe possible hoe ataky ny devoly no mahatonga an'ilay izy tonga eo amin'ny fiainanao, dia tsika efa manana an Jesosy afaka hanohatra amin'izay fanaratsy izay. Dia mifanampin'izany nomeny Jesosy antsika ny rahan'i Jesosy ho fiarovana antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Nomeny Jesosy antsika ny anaran'i Jesosy izay manana ny fahefana ambony anarana rehetrarehetra, nefa mbola nomeny Jesosy antsika koa ny anjeliny afaka hiaro antsika amin'ny karazana loza sy ratsy rehetrarehetra. Izany hoe ninona zavatra mahazo anao dia complet afaka hiaro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra rehefa miaraka amin'i Jesosy. Dia raha ohatra hoe le skady fahatelo indray izany hoe le fizahan-toetra, izany hoe na fizahan-toetra na fanenjehana skady fahatelo sy fahaefatra dia tsarovy fa Andriamanitra tsy mamela antsika ho alaim-panahy mihoatra izay zakantsika zany. Tena an'izany izy ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahafolo andiny fahatelo amby folo. Jesosy tsy niteny antsika tamin'ny promesiny hoe tsy handalo olana mandrakizay zany izay miaraka amiko, fa nefa izy miteny jereny mahafinaritra be amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andiny faharoa manao hoe raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ono ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Izany hoe na ina lalovanao dia eo foana Andriamanitra tsy manary anao izy dia tsy maintsy tafavoaka ianao amin'ny ady izay hatrehanao io. Dia ny tenanao fa tsy maintsy hivadika fijoroana vavolombelona lehibe io fahoriana lalovanao amin'izao io amin'ny anaran'i Jesosy. Mety hoe tena efa kivy ianao mety hoe tsy haiko very hevitra, tsy tanao intsony izay atao,
tena very fanantenana ianao a dia hoy aminao hoe eo Jesosy tsy manary anao izy. Ozy izy niteny ao amin'ny Salamo 15:12. Antsoy aho izy amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao ka hanome voninahitra ahy ianao. Ampahafantaran'i Jesosy ny zavatra mahazo anao satria fafinaretana ho an'azy zany mamaly olonanao zany tena hoe fa manina fafinaretana anazy izy miteny teo amin'ilay teny teo hoe hamonjy anao ka hanome voninahitra ahy ianao. Zany hoe rehefa matoy izy hamaly olonanao dia voninahitra ho any anarany izany dia mafaly anazy manao an'izany. Avelan'Andriamanitra iseho ao aminao ny olana sy ny fahoriana mba hanomezam-boninahitra anazy. Ohatr'izany tamin'ny Joba, tamin'ny Daniela, Sadraka, Meshaka, Abednego, ny buan'i Jesosy dia izay foana hoe ny buan'Andriamanitra dia izay foana hoe hanomezana voninahitra ilay anarany. Satria ahoana moa zany ny ilazanao hoe matetika tsika te hiteny hoe Jehova Rafa ianao mpanasitrana nefa tsika tsy te harary. Matetika tsika miteny hoe Jehova Jireh nefa tsika tsy te hananjava mahory hoe tsy zavatra mahory atsika fa hoe manana ny ampy rehetrarehetra. Matetika tsika te hiteny hoe mpamonjy amin'ny ady sarotra Andriamanitra kanefa tsika tsy te handalina dia ady sarotra kely fa izay mihitsy ny teneny hoe ao amin'ilay momo anao tena ory iny ny ampisehoan'ny hery sy voninahitra ianao efa tapidalakale efa tsisy anteherana intsony amin'iny mihitsy Andriamanitra ny teany eo fa mahay zavatra rehetra aminao izy. Dia izao ny avatra amintsika hoe ao amin'ny Salamo 7:20 manao hoe miandrasa ny Jehova ianao matoky ary aoka hery ny fonao eny miandrasa ny Jehova ianao. Dia izay ny havana ao anaty ity dia te hilaza amintsika hoe andao atoky sy anantena an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay mahazo atsika. Tsy haiko hoe ozy izy ianao hoe mety miteny ianao hoe za efa tsy mety hadinon'Andriamanitra angambany manina tsy mivaly vavaka mihitsy fa te hilaza aminao hoe eo foana izy fa ny Andriamanitra saro-piaro dia tiany hoe ny toerany tsisy maka mihitsy dia nefa izy tena hoe Andriamanitra tia hanana ny première place amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe raha misy olana ianao dia izy tokinao tsy hoe fa avy nanantena tarisitary ianao izay vao hitodika aminazy fa tena hoe izy tokony antenainao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia andao anatin'ity ity lazaintsika hoe na ory na amin'ny andro fahoriako na amin'ny andro fahalemeko dia ianao ihany ny antenaiko Andriamanitra. Tsindry famitso ny farotika torotoro ambivitra ny rotsonay nefa tsy misy herintsay mitaraina mitologo ampisehoanao ny foko jesomala ianao fantatro fa ny anao tsy miova ny fity efa niainako ny fitantanana ny maso sy ny fonao dia momba foana ety mbola fanantenako foana anao ianono antenay amin'ny andro ny fareseko hanavotrany ahy amin'ny andro ny falemeko fa ny fanatrehanao redina nataonao antoka hoay amin'ny anjara latraoa
miandro ny fahoriana ianao ny toeranay tompony fiheveranay ny taranao no antenaiko ny taridalanao no ilaiko ho fiainam-baovao ny ampitsoko imasonao fantatro fa ianao tsy miova ny fity efa niainako ny fitantananao ny maso sy ny fonao momba fonety ola fanantenako fonanao ianao antenay ko amin'ny andro ny fareseko anavotranyay ko amin'ny andro ny falemeko fa ny fanatrenao rodinanatonao antoka hoay amin'ny anjara latraoay ianao mantenay ko amin'ny andro ny fareseko anavotranyay ko amin'ny andro ny falemeko fa ny fanatrenao rodinanatonao antoka hoay amin'ny anjara latraoay anjara latraoay amen zany mihitsy Jesosy ianao no anjaranay antoka ho anay raha toto sarotra izahay dia miaraka aminao rehetra saotra Jesosy saotra Jesosy tena Andriamanitra tokoa ny no manteny antsika amin'ny zavatra rehetra izay mahazo antsika dia izy rehany no hitontsika eo amin'ny fiainanao tsarovy izany fa tsy maintsy misy ady izay tsy misafidianao akory hatrehana mety misy circonstance tsy mahafinaritra anao ary tsy maintsy lalovanao anefa izany mety misy sakana lehibe mianjady amin'ny fiainanao ary ny olona mety hoe mbola hitohy andiso fanantenananao mety hoe hitohy mbola handratra anao ihany zavatra eto ambony tany mety hoe mbola hiblesse ankifonao foana fa nefany tsy voatery hoe arak'izay tianao ny zavatra miseho fa izao natao avy an-tsaina hoe tsy misy ady izay naharesan'i Jesosy izany tsy mbola nisy circonstance hoe tsy voakontrôlen'i Jesosy izany ary tsy misy sakana mahajanona eo alohan'Andriamanitra ilay mahery indrindra tsy misy ratra izay tsy hain'i Jesosy sy tranona izany tsarovy ny fitiavan'i Jesosy anao dia miaraka aminao foana izy dia tsy hamelanao irery izany izy ary izy manome anao hery mihoatra n'io herinao io ahafahanao miatrika ny olana rehetrarehetra izay mianjady aminao dia mihoatra izany rehetra izany izy ihany koa no manome fiadanany ho aso anao ao anatin'ny ady rehetra izay hatrehantsika ka mahireza sy mahatanjahana fa Jehovah no hiady hiadinao dia tsarovy fa tena hoe raha kristiana ianao dia ampanao Jesosy ary tsy manana andriamanikafa afaka hamonjy anao hoe mihoatra noho izay hamonjen'i Jesosy anao ianao fa tena hoe izy rery ihany ampy atsika tena hoe izy rery ihany no andry hiankina ny fotsika amin'ny zavatra rehetrarehetra dia matoky fa tsy maintsy mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre.
si je tends, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. oh oui, tu es le soutien de mon cœur, Seigneur. Que tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien Dieu, tu de mon cœur. le soutien de mon Dieu cœur. est notre héritage. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu es mon héritage. Tu es mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Tegna zany mihitsy Jesosy a. Hianatra hanana confiance aminao zay a. Hiankina aminao foana n'inona zavatra mitranga amin'ny fiainanay. Ary tsy hitady hoe zavatra hafa na aiza na aiza fa hainao rery ihany a ny ankina ny fonay. Zany mihitsy Jesosy a. Ndaontsika any tokantrano a ary hilaza hoe Tompo ianao a ny andrankinany fo, ianao ny arena, ianao ny fananana. Jesosy a ianao ny andrankinany fonay a dia ny anilanao rery ihany no mahatsara anay. Iaraka hiproclame tsika androany, mianatra tsika manana confiance amin'Andriamanitra io satria tena matoky loatra izy a ary mino a fa tena ho tanterahany teny fikasany rehetra eo amin'ny fiainanao. Tompo ianao ny andrankinany fo, arenako sy fananako Jesosy io
matsara tompo ianao mianjaikina ny fo arenako sy fana Jesus iana mianjaikina ny fo anilanao matsara tompo ianao mianjaikina ny fo arenako sy fana Jesus iana mianjaikina ny fo anilanao matsara tena zany mihitsy Jesosy niandrankina ny fotsika amen dia ao anatin'ity raha faran'ity dia andao hiteny amin'i Jesosy hoe nino nisy eo za tsy toro izany fa ampiahy ianao tena asehontsika fa mifikitra aminazy rery itsika ary matoky anazy fa tsy maintsy atafavoaka antsika amin'ny ady dia ndao ary araka hira aminay amin'ity hira faran'ity ampiahy ianao
Jesosy tena misaotra anao zay nampahafantarinao zavatra indray androany dia tena ninina olana mahazo anay raha ohatra ny hoe nivokatry ny fahotana izay vitanay dia mifona aminao izahay mibebaka aminao izahay dia mamindrafo aminay satria ianao ilay Andriamanitra be famindrampo sy be famelan-keloka be fitiavana ianao dia manomboka androany izay Jesosy dia tena hiezaka handeha araka ny lalanao foana handeha hiezaka hanao ny sitraponao foana dia raha ohatra ny koa ny olanay mety hoe ataky ny devoly mahazo nazy dia ilay fahefana efa nomenao anay nampiasainay amenaran'i Jesosy tsisy devoly afaka nikitikitika anay izany intsony satria zanak'Andriamanitra izahay ary misy fiarovana izahay. Dia raha ohatra koa Jesosy fanamboaranao ny olana mety mahazo anay dia Jesosy tena hoe omeo anay ilay hery omeo anay ilay faharetana omeo anay ilay fifaliana ao anatin'ny épreuve ilay efa voalaza ny teninao dia ampianary foana izahay ary atoky anao amin'ny zavatra rehetrarehetra raha fanenjehana mahazo anay dia ampio izahay Jesosy aritra hatramin'ny farany fa tsy desiste tena ampovoanay satria hoe mafy loatra fa aoka ilay fiadananao mihitsy nipetraka ao anatin'ny fonay tsirairay avy dia aoka Jesosy tena hoe hita miavaka amin'ny maha-kristianina anay ao anatin'ny olana satria mbola afaka mifaly foana izahay mbola tanteraka aminay ilay tenao anatin'ny Filipianina 4:4 hoe mifalia mandrakariva ninona midona ninona miseho dia araka ny tonkiranay teo hoe izay tsy hitoreo satria ampy anay ianao dia mino Jesosy fa tena hoe ampandresanay ampitrakanay ary hanome espoir anay foana ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay lalovanay dia hisaoranay ianao ny fitondranao satria tsara loatra ianao dia fantatray fa asoanay ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanay dia misaotra ny amin'ity fotoana androany ity misaotra betsaka satria mino efa nanatrika ianao ary ngeno ianao ary hiasa ianao ao ambadika n'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ho anao rery ny dery ho anao rery ny ady ho anao rery ny voninahitra mandrakizay Jesosy amen. Dia misaotra betsaka anao naharitra ny eno anay hatramin'ny farany dia mino fa ao ambadika an'izao raha tena nataonao tamin'ny fonao rehetra dia hiasa Andriamanitra dia tena hivadika fizoroana vavolombelona lehibe ny olana izay mahazo anao io dia mirary anao anana farany herinandro mahafinaritra be indray dia amin'ny herinany io toy izao.